maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Misaotra tompo fa afaka manana anjara izahay ny amin'ny teninao, teny velona mitondra aina vaovao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tanterao aminay izany tompo amin'ity anio ity fa namasina ilay amoky anay amin'ny lalan'izany teninao izany. Ny anaran'i Jesoa, amen. Arak'izay voalahatra ao amin'ny karatry ny mofinaina dia ny Filipianina 4 ny 10 ka hatramin'ny 7 no mofinaina voalahatra ao anjarantsika amin'ity anio ity. Filipianina 4 10 ka hatramin'ny 7 novakiko izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary faly indrindra ao amin'ny tompo ao satria nampitsimohinareo indray ankehitriny ny fiheveranay izay efa noheverinareo raha teo saingy tsy mbola nahita andro hanaovana ianareo. Tsy filan-javatra nefa no hanaovako izany fa izaho efa nianatra ny tsy herina na manao ahoana na manao ahoana, mahalala hetra aho ary mahalala hitombo, na aiza ary na inona na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honoanao ary hanambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy, kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka nianatra ahy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Arak'izay fahafantatsika moa dia ity dia anisan'ny epistily izay mitondra ny anaran'ny Paoly ho mpanoratra ny boky. Ary raha atao jeritodika kely dia ary amin'ny 1:1 ihany dia i Paoly tany an-tranomaizina tany Roma no manoratra izao epistily izao. Rehefa ren'ny fiangonana tany Makedonia tao amin'ny tanàna atao hoe Filipia ny fifatoran'ny Paoly tao an-tranomaizina dia nandefa fanohanana azy ny fiangonana tamin'ny alalan'ny iraka izay antsoina hoe Epafrodito, izay narary mafy izy io rehefa tonga namangy azy tany an-tranomaizina tany Roma any amin'ny 2 ny 7 no ahitantsika izany tantara izany. Nahatonga fanahiana ho an'ny fiangonana tany Filipi na ny Filipianina ny fandrenesana izany hoe nanjoan'ity iraka izay nirahana mba hitondra fanohanana ho an'ity apôstôlin'ny finoana ity, izay nahatonga ny Paoly raha teo anoratra ho azy ireo ho fisaorana, ho fampaherezana. Asongadin'ny Paoly ny fomba an'Andriamanitra amin'ny mpanompony, mamomba ny mpanompony hatrany Andriamanitra ka miazona, manefy, mampianatra ary mampahery hatrany amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra izay iainany ao anatin'izany hoe fijoroana vavolombelona sy fitoriana ny filazany tsara ny Jesoa Kristy izany, nanerana ny Azia Minora hatrany Eropa raha teo koa. Tsaroan'ny Paoly zany le fomba an'Andriamanitra zany tamin'ny famangina voalohany nataony tany Filipia rehefa tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 ka hatramin'ny 5 tsaroantsika ny tantaran'ny Paoly sy Silasy tamin'izany. Tamin'izany dia nasehon'ny tompo taminy ny fombany azy hatrany tao anatin'izany hoe fifatorana izany. Ary eto amin'izao tantara izay mitranga eto amin'ity epistily ho an'ny Filipianina ity izao indray dia mbola asehony hatrany fa
tsy nandao anazy hatrany ny tompo na dia any ampifatorana azy izy na dia miaritry ny fangiry firiana lalina azy izy amin'ny fijoroana vavolombelona ny amin'izany hoe filazany tsara an Jesosy Kristy izany. Nanoana azy hatrany ny tompo ary tsy nandao azy mihitsy. Ary inona ny zavatra misongadina zany raha izao perikopa izao no resahana dia izao hoe hita taratra eto amin'izao fiainan'i Paoly izao, ny apôstôly Paoly dia hoe miavaka ny olona izay manana ny tompo, miavaka amin'ny samy olona ny mpino rehefa miatrika ny sarotra, indrindra ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo. Ary arak'izay voalaza teo hoe Paoly any ampifatorana, joro vavolombelona ny amin'ny famonjeny Jesosy Kristy. Raha miavaka raha samy olona ary ny olona izay manana ny tompo, toy ny ahoana ny fiavahany eo amin'ny olona rehetra izay tsy mba manana an'izany atao hoe Jesosy Kristy tompo izany. Dia ny voalohany dia izao hoe ny mpino izay manana ny tompo dia miavaka amin'ny fananana mpanohana, manana mpanohana trany ny mpino izay manana ny Kristy. Ny mpanohana resahany eto izao dia ny fiangonana tany Filipia. Arak'izay nyresahantsika teza mitary-dresaka voalohany hoe na dia nity tany an-tranomaizina ary Paoly dia teo mandrakariva amin'ny fiangonana nanohana azy tamin'ny karazana fanampiana maro samihafa izay tsy voalaza eto moa zany fa any amin'ireo rakotsoratra hafa dia mety ahitantsika ny andinidiny makasika izay. Tsaron'ny Paoly ary asongadin'ny Paoly mazava-dehibe an'izany atao hoe fanohanana izay nataony reto fiangonana reto azy zany, ary toa natsapa ho manana olona niara-niatrika tamin'izy, na dia izy irery raha niatrika izany tao mpifatorana dia toa tsy irery izy fa teo mandrakariva amin'ny fiangonana nivavaka nanohana tamin'ny endrika maro samihafa. Ary zany nahatonga azy misaotra ka maneho hafaliana hoe faly indrindra ao amin'ny tompo ao satria nampitsimoninareo indray ankehitriny ny fiheveranay. Nisy fotoana manko reto fiangonana reto koa mba mandalo ady sarotra ihany koa, satria ny olona koa mandalo fahasairanana eo fanenjehana izay ataon'ny fanjakana romanina sy izay mpanenjika n'ireo mpino kristianina tamin'izany fotoana izany. Dia misy ny fahasarotam-piainana ao anatin'izany, na ny fomba fitadiavana sy ny fiariana voakasika izany rehetra izany. Ary kanefa tamin'izany dia raha nisy fiatoana tao anatin'izany dia mbola tsaron'ny fiangonana trano hoe tokony anohana ity apôstôly ity isika ka handefa iraka. Ary eo no mahatonga ny Paoly maneho izao fisaorana ary anehoany izany amin'ny alalan'ny hafaliana izany. Ary amafison'ny Paoly eto fa tsy ho amin'ny filan-javatra ny antony anaovana izany, fa io ilay antony dia izao hoe tena ilaina tokoa izany hoe fanohanan'ny olona izany, satria misy fotoana ianao maha-olombelona anao tena matsapa ianao rehefa ao anatin'ny fahaterena hoe ilaina ny mpanohana ao anatin'izany. I Paoly ao an-tranomaizina izay rehefa miatrika izany tsy mba afaka manao ninninina intsony fa dia ao anatin'ny fifatoranao, ary noho ny fanampiana izay ataony reto fiangonana ireto sy ny hafa koa dia afaka miatrika izany fiaretan'izany Paoly. Ary move tsy mampatsiahy antsika izany amin'ny vaninandro ankehitriny. Inona no afatra ho antsika avy amin'ny alalan'izany teny izany dia izao hoe ilaina tokoa ny fifanohanana eo anivon'ny fiangonana amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay manana anjara fanompoana, izay mirotsaka an-tsehatra amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Maro ny fanohanana azo atao, mety ambavaka izany, mety ara-tsoratra masina izany, ary mety ara-materialy sy ny maro samihafa koa izay azo atao ao anatin'izany. Ary ireny ry havana dia manome hafaliana tokoa ny mpanompon'Andriamanitra, ary raha mahatsapa hafaliana ireny dia tsy ilay iantefany ihany no faly, fa Jesosy izay tompony asa ka maniraka ireny mpanompo ireny. Ahoana ambaran'ny tompo rehefa mampianatra izy hoe izay ataonareo amin'ireto madinika ireto mba ataonareo amin'izy amiko kokoa. Ka ilay madinika iny tompo tsy voatery ilay hoe voafehy ao anatin'ilay fisainantsika hoe ilay olona sahirana fianakaviana matory amoron-dalana, tsy ireny ihany fa ilay madinika ilay izay tsy afa manoatra noho ny amin'ny filazan'ny tsara ny Jesosy, tsy afaka mihan'ny fiainana andavanandro
fa mifantoka amin'ny asa fanompona ary ireny indrindra no ilan'ny tompo anao. Raha manana fahafahany ianao, ataovy mandrakariva ny fifanohanana. Jereo ny avisy havanana, jereo ary raha afaka manatanteraka izany ianao, aza makompo-tanana fa tanterao zany mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ary koa ampitombo ny fandrosoany ny asa fitoriana ny filazany tsara tahaka an'izay mitranga teto. Fa ny zavatra faharoa zay mampiavaka ny olona mpino amin'ny olona rehetra izay tsy manana ny Kristy rehefa mandalo zavatsarotra tahaka an'izao lalovany apôstôly Paoly izao dia zao hoe manana pampahery. Tsy vita amin'ny manana mpanohana ihany fa manana pampahery. Ary raha mpanohana ndresantsika tao dia hoe ny fiangonana dia tsisa fa ny olona rehetra izay mino mandray an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainany izay tena ny Kristy atao tany. Fa koatr'izay mihoatra noho izay koa aza dia ilay Jesoa Kristy mihitsy no pampahery. Arak'izay voalazany eo amin'ny 7:10 hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ary jereo tsara Paoly dia miteny eo hoe mampianatra azy ny tompo amin'ireny zavatra rehetra izay lalovany ireny. Na toy inona? Na mety mandalo fifaliana ve? Mety mandalo fizahanttoetra mamay ve? Mety mandalo kion-dalana sarotra tahaka an'izao iaina amin'ny Paoly izao. Amin'ireny rehetrarehetra ireny dia nataon'ny Paoly fa ho fianarana ho azy ahafahany miatrika ny zavatra rehetra. Ary tsapan'ny Paoly zany fa Kristy eo mandrakariva mampahery azy amin'ireny rehetra ireny, ahafahany manatanteraka ireny zavatra rehetra ireny. Arak'izay tansaina eto hoe malala hetra aho ary malala hitompo na aiza na aiza na amin'inona dia efa nampianarina ho voky sy honona aho ary anambe sy alahelo. Evero amin'izany ry havako ny tompontsoanana ny mpino izay manana ny Kristy, afaka miatrika ny zavatra rehetra na toy inona tranga izay tsy maintsy atrehana, tsy miempotra fa mijoro ary miroso hatrany noho ny amin'ny Kristy mampahery. Moa ve tsy tsaroantsika izany fa na Jesoa tena ny aza fony teto amin'izao tontolo izao rehefa niatrika ny iraka izay nampanaovy ny ray azy tamin'ny fanatanterahana ny asa-pamonjena ho an'izao tontolo izao dia inona ny nataony? Niatrika mandrakariva izy satria maninona? Izao nambarany hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, ilay fanahin'Andriamanitra izay mampahery ary io no nahafahany tompo niatrika ny zavatra rehetra, niatrika amin'ny fandevilevena maro samihafa, ny fanenjehana, ny fakana fanahy maro samihafa, na ny nataon'ny Satana, na ny nataon'ireo fahefa-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Fa zao hoe natao anatin'ny fahoriana lalina azany tompo niatrika izany atao hoe fahafatesana izany, teo mandrakariva ny tompo nampahery azy ary nanan-kery tokoa izy ny atrehan'izany. Ary izany zavatra izany dia sitrany indrindra mba ho ataony koa amin'ny mpino rehetra izay efa nilaza hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Reo ary havana ny afatra ao antsika indray amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Voalohany dia izao hoe miavaka amin'ny olona rehetra ny mpanompon'ny tompo izay manana azy, miatrika ny fiainana sarotra sy nyzay tsy maintsy aretana eo amin'ny fijoroana vavolombelona. Misy endry maro samihafa izany, tsy voatery higadra ny an-tranomaizina tahaka amin'ny Paoly akory, tsy voatery amina endrika izay hita eo amin'ny fiainany ity apôstôly ity, fa mety ho fisedrana hafa koa no lalovantsika. Fa zao ny tsarovo hoe eo mandrakariva amin'ny fiangonana, zany ny ilana nytony karazana fampovavahana isan'andro itony, mba handraisana fanohanana avy amin'ny vavaka sy ny soratra masina, ny teny fampaherezana maro samihafa, ary eo ihany koa ny fanohanana maro samihafa. Dia mampirisika anareo ny tompo amin'ny alalan'izany teny izany hoe asehoany fitiavan'i Kristy. Kristy izay mba miteny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba ny fankatiavanareo, ary asehontsika amin'ny alalan'ny fitiavana izany rehetra izany. Ary tsy izany ihany fa zao hoe tsarovo mandrakariva fa manana pampahery itsika dia ilay Jesosy Kristy izay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra
any an-danitra sy ety tany zay maniraka antsika ihany koa ho vavolombelony eo amin'izao tontolo izao. Raha mandalo fifaliana ve ianao, misaora ny tompo amin'izany rehetra izany, kanefa miomana amin'ny zavatra izay mety hitranga amin'ny fiainako avy, ary amin'izany rehetra izany dia tsarovy hoe eo mandrakariva tsy irery ianao. Misy ireo aina tena iray ao aminao amin'ny tompo dia ny fiangonana, ary eo koa ilay loha dia Jesosy Kristy. Dia mahereza ry havako amin'ny fijoroana vavolombelon'ny tompo amin'ity tontolo andro ity, raha hiatrika tsika tsy fantatsika zay afaka adiny ray na inona zavatra miseho, fa meteza ho tahaka amin'ny Paoly hoe anana fifaliana mandrakariva ao anatin'izany, satria tsy irery isika fa misy mpanohana sy mpampahery. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny fanahy masina ane ho amintsika rehetra. Amen. Misaotra Tompo fa lehibe ny fitiavanao anay, ary asehonao zany isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fampatsiahivana aminay, amin'ny teny izay ampianarinao anay, izay mampahery anay ary mampatsiahy anay fa tsy irery izahay miatrika amin'ny fiainanay, miatrika ny fijoroanay ho vavolombelonao eto amin'izao tontolo izao. Tsy irery izahay satria efa nataonao tany anatin'ny vongana iray, dia ny fiangonana izay tenanao eto amin'izao tontolo izao, izay ampifandraisy ny fitiavanao Jesosy, ampijoroany ny fitiavanao Jesosy, ka amin'izany rehetra izany dia afaka mifanohana, afaka mifanampy amin'ny fiatrehana izany rehetra izany. Ary tsy ny fiangonana ihany, fa ianao mihitsy Kristy ilay loha, ianao mihitsy no eo mandrakariva herinay, tanjakay. Ary porofon'izany izao fahavelomanay amin'ity anio ity izao, ary koa reto namanay zay mahatsiaro izao tsingerinandro, tsingeri-taona, tsingeri-pahasoavana izao. Nandritra ny taona maro ianao, dia teo tokoa ianao naniraka ny fiangonana, naniraka ny mpanomponao, anohana tamin'ny fomba maro samihafa. Eny mety tsy tsaronay akory azy zany, kanefa ianao dia teo mandrakariva. Ary tsy izany ihany, fa ianao dia mampahery anay tamin'ny alalan'ny teninao, tamin'ny alalan'ny mpanomponao zay mitondra ambavaka anay isan'andro isan'andro. Ary reny rehetra reny no ahafahanay mijoro mandraka ankehitriny. Misaotra Tompo noho ny aminay, so ny amin'izy ireo ianao anefa namasina ho aminay tsirairay avy, mbola ho avy rehetra sy ny fiainanay rehetra mandra-piavy ny faran'izao tontolo izao. Ary rehefa tonga any amin'ny rahalanitra ianao, izay ane dia voatahiry tsy anatsiny ao aminao Jesosy, ka anisany no teneninao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Rehefa niaritra ny fiaretana izahay, ho tanteraka tokoa an'izany amin'izany fotoana izany. Indro any tontolo andro dia akinay feno eo am-pelatananao ny aminay rehetra, na ho an'ireto havanay izay mahatsiaro izao tsingeri-pahasoavanay izao, ho amin'izy ireo hatrany ane ianao Jesosy, ny fahasoavanao, ny fiadananao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hitoetra mandrakariva amin'ny ankohonana tsirairay avy. Ho aminay ihany koa izay tonga manatrika eto, ho aminay sy ny ankohonanay ny fiadananao Jesosy, ary ianao anohana anay mandrakariva, ampahery anay amin'izay rehetra fiainana ho lalovanay amin'ity tontolo andro ity. Ary rehefa tonga ny hariva ka manonona tombavaka izahay, dia aneo fifaliana tahaka ny apôstôly Paoly, satria nanana mpanohana, nanana mpampahery. Ho fiombonanay ary Tompo, sitrakay mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny finoana ry havako, ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho tanterahany aminao izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra.
ao amin'ny Kristy Jesosy mandehana matoky ny tompo. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.